te louer. Je veux crier pour célébrer, car tu es grand, ô Éternel, ô Jésus-Christ, le roi du ciel. Ta gloire est notre puissance. Je me réjouis de ta présence. Car tu es saint, car tu es saint, ô Éternel. Alléluia, Alléluia. Ely havana andro faefatra lahady latsinainy talata larobia amin'ny herinandro masina izao. Ny alarobia no fotoana izay tena mamperitreritra indrindra alohan'ny hafatesan'i Jesosy. Zany mamperitreritra zany zavatra anankiroa. Ninana sany Jesosy ny tongotry ny mpianany, na maly mafy mihitsy Petera, enao no anasany tongotro sady nitsoahany. Azafady Jesosy, enao no manasany tongotro. Eno izy Jesosy. Fa ela mihitsy izy vosa ary nyteny hoe tsy ny tongotro ihany ara fa ny lohako koa. Tsy hoy Jesosy zay maloto, le maloto ihany zay no sasako. Ela mihitsy Petera vosa nyteny hoe fa inona ny tena marina. Dia hoy Jesosy hoe raha tsy manaiky ianao ho sasana, raha tsy manaiky ianao ry Petera ho sasako, vitany aminao. Tsy manana anjara ny amin'ny fiainana mandrakizay intsony ianao. Zavatra kely ohatran'izay fotsiny dia mikatona ho anao mivavahadin'ny lanitra raha tsy manaiky ho sasan'i Jesosy ianao. Dia ny faharoa ny porofony tamin'ny alalan'i Jodasy, tsy nanaiky ho sasan'i Jesosy, namadika azy, namony tena ny fiafarany any amin'ny afobeny. Fotoana mampieritreritra zany andro alarobia zany. Na izany na tsy zany, hanome voninahitra ny Jehovah Andriamanitra isika, izay nanome antsika ny Jesosy zanany malalany mba hamonjy antsika. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluja. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitra amin'ny rehetra. Amen.
Ny salamo fahenina amby valopolo. Salamo fahenina amby valopolo. Indininy voalohany. Indininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ary ny firana fa 7:20. Indro ny tompo Jesosy fa tena niafy. Rehefa tsy manaiky ho azy mihitsy ianao dia tena miafy izy miandry ianao. Salamo fahenina amby valopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Atongalano ny sofinao Jehova o kavaliana, fa ory sy malahelo. Arovo ny fanahiky fa masina ianao, Andriamanitra, vonjeo mpanomponao, izay matoky ianao. Tompo amin-drafo amiko, fa ianao ny tarainako mandrakarivo. Ampafalia ny fanahy ny mpanomponao, fa ianao Tompo no nanganako ny fanahiko. Fa ianao Tompo ny tsara sady mamela heloka, ary be famindrampo amin'izay rehetra miantso anao. Mandrenesa ny fivavako Jehova o, ary ianao ny feo ny fifonako. Amin'ny andro fahoriako dia miantso anao aho, fa mamaly ahy ianao. Amen.
tsy manaiky anao ny olona ary tena tena manahelo azy anao miteny hoe raha tsy manaiky sako nenareo hoe very tsy manana anjara-potsy ny mandrakizay tena manahelo mihitsy miangavinao anay any mba hanaraka ny teny izay Jesus tonga mety anao hitarika ny fonay sainay indrindra fa ny fananay anakaiky anakaiky anao amin'ny pitsipitsy renao menarinao Jesus nangatako zany amen petraka izy teo jerentsika ny filazantsarany Jaune naraka Jaune toko 7:10 ny andro alakamisy tahaka an'izao Jaune toko 7:10 indininy voalohany manontolo pahatonga ny amdininy faraiky amby-roapolo mandra-pahatonga tsongatsongaratsika amin'ny anaran'i Jesosy ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Paska taloha satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia ho tia azy hatramin'ny farany ary mbola teo fisakafoana ny hariva Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny ny devoly saina raha teo mba hamadika azy sady fantatry Jesosy koa fa ny raha efa nanolotra ny zavatra rehetra eo an-tanany Andriamanitra no niaviny sady Andriamanitra koa no verenany dia nitsangana ny ala teo am-pihinanana izy ka nametraka amin'ny lambany ary naka lamba famoahana ka nisikinany ary efa vita izany dia nampidina ny rano tamin'ny tavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianany sy namoaka azy tamin'ny lamba famoahana izay nisikinany dia nakeo amin'ny Simona Petera izy fa hoy Simona Petera tompoko enao va no anasa ny tongotro Jesosy namaly ka nanao taminy hoe izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny fa ho fantatrao rahatr'izay fa hoy Petera taminy sanatria raha nasa ny tongotro ianao Jesosy namaly azy hoe raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko intsony mafy zany mafy ny antsika olombelona sanatria tsy valanan'i Jesosy zany rehefa sanatria aminao zany tsy mety amiko rehefa tsy manaiky so sasako anao tsy manana anjara amiko mandrakizay ny rehefa 7:7 ny ataontsika ny andininy voalohany ihany 7:7 nizay reko tompo reko ny feonao miantso ahy ianao akany Kalvari
tompo raiso ahy diovy sasao amin'ny rano soa Jesosy dia ny voalohany ihany mitenena mihitsy am Jesosy manaika Jesosy ho sasanao a tonony am Jesosy ny fahotanao tsy manaika aloha raha za mizangazanga zany tsy manaika raha tsy manao zany aminao ny tsy manaika raha tsy manaika ho sasany Jesosy anao a vitany ianao tsy manaika raha tsy misoloky mangalatra tenin-dratsy sotro toka efa zatran'izany atsinina amin'ny Jesosy zany diso fa rehefa tsy manaika ho sasany ianao a very tadidio a dekonina teto amintsika mampalahelo dia mampalahelo dia mampalahelo sotro toka izy fahiny ndraisanao mpiandry izy dia nao feny anana tamin'Andriamanitra hoe za Jesosy tsy misotro tsony amandrakizay mandra-pahafatiko heritaona 2 taona 3 taona 5 taona ho Jesosy taminy misotro divay ho ahy ianao sanatry tsy zavatra tsy tantiny Jesosy sanatry efa nanaovako feny anana taminao zany ka izy Andriamanitra ny mahalalanao ane izy no mibaiko hoe misotro divay ho ahy ianao tsy nisotro mihitsy izy ny alina iny ihany koa raha matoa ny tenenany misotro divay ho ahy ianao eny Jesosy maraina ny andro tapaka ny lalan-drano le dekonina efa ho 15 taona lasa zany tsy mety sitrana mihitsy izy makany foana mampandray azy mifona amin'i Jesosy izy fa tsy nanaiky ny teny Jesosy fa tsy mety tsony Jesosy ananarana atsika mihitsy io fa rehefa miteny izy tompoko na inona lazainy ianao a arao rehefa tsy mety aminao ary zany arao ny ndravail'ny zanahary ane lehibe ny tobo lehibe manolotrony
olona voy amin'ny tuberculose raboka zany marary tratra mamindra nanatona ny neny jesosy ataoko ahoana ny fanasitranana nyity olona ity dia hoy Jesosy taminy hoe asanasanao ny vavanao dia asevo mandreo keo le olona marary ao anaty vavanao dia atelemo raha ianao ny tratra zany hoe sanatry fa mafy manatanteraka izany vava mafy tsy tratra zany ianao pitodrora raha tsy zakanao reoka fa nanaiky ny Ravalojanahary tena nandohalika mihitsy izy hoe ny sitrapon'oara Jesosy no atao nasanasana ny vava nandreoka teo le marary ny tuberculose sitrana teo le olona fa tsy narariko ny Ravelonjanahary voninahitra ho an'i Jesosy zany ne ny ilainy fa rehefa mba ozy Jesosy hoe beba ianao aza miteny akory hoe amin'inona zananinona oviana fa rehefa miteny amin'izany izy dia ataovy jerenao ny an'i Jodasy ny andininy manomboka amin'ny faraiky amby roapolo indray amin'ny Jaona toko 17 teo Jaona toko 17 mandininy faraiky amby roapolo rehefa nilaza zany Jesosy dia nangorohoro ny fanahiny ka nanambara hoe izy mangorohoro mangovotra mihitsy ny feon'i Jesosy hanambarany marina lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika dia ny fampijery ny mpianatra ka nieritreritra zay lazainy ary nisy mpianatra anankiray mipetraka ny ilana teo anilan'i Jesosy dia ilay tiany Jesosy izy io Jaona kely Simona Petera nanatsika azy io indray akavanany fa i Jaona kely io le miondana eo amin'ny tratrany Petera no niteny taminy hoe lazao hoe izay izy ary raha mbola nipetraka tahaka an'izany izy dia niraika eo amin'ny tratran'i Jesosy ka nanao taminy hoe tompoko iza moa zany dia namaly Jesosy ka nanao hoe lay omeko ny sompokanina lemako no izy ary rehefa nolemany ny sompokanina dia niraisiny ka nomeny an'i Jodasy zanaky Simona Iskariota ary manarak'izay no nidirany Satana tao aminy ka hoy Jesosy taminy izay ataonao dia ataovy faingana ao amin'ny bokyny Daniely Ropsazay jiosy tena jiosy manara-maso an'io tantaran'i Jesosy io tamin'io fotoana io mihitsy ny mbola mifampanontany ny mpianany rehetra hoe Jesosy zavy zany dia mibitsibitsy Jesosy hoe zavy zany zavy zany
nandalo daholo ny mpianatra rehetra zave zany fa nanakaiky dia nanakaiky dia nanakaiky dia nakaiky any Jesosy Jodasy hoy ny filazany Daniel rompisazy tsy misy afa-tsy Jauna ny teny nanoratra an'ity ny sady nanatona any Jesosy Jodasy Jauna kely koa teo an-tratra any Jesosy nitongilina tany amin'ny Jodasy izy nahita an Jesosy sady niatoka ny lohany no ny teny hoe ianao no izy ianao no izy zay nampianatra Jodasy nde eritreritra n'izany satria aorinan Jesosy izy no manontany dia izy mieritreritra n'izay an'izany tenenan Jesosy hoe ianao no izy dia lasa saika monjy ny fitoerany kanjo vao izy niemotra iny dia hoy Jesosy hoe nda nataovy amin'izay zay tenao aingany dia mpianatra rehetrarehetra nahalala hoe andeha hividy zavatra angamba hividy sakafo dia nandeha aingana tokoa Jodasy tena naporosiany devolo mihitsy izy hoe mela tao aza meno an'izany ianao dia lasa riavako anio alina manontany ary mengavy atsika rehetrarehetra mba hibitsibitsika amin'i Jesosy hoe za ty ve Jesosy mamadika anao maheny feo anao amin'ny andro alina hibitsibitsika aminao hoe ianao no mamadika raha mpiandry ianao ny tsy manao ny asa nivadika ny fanekeny zay namadika ianao mpiomana anao ny tsy mianatra nanaiky fandeha hiomana roa taona telo taona eny foana tsy niomana ihany nandainga namadika an Jesosy ianao zay mpivady ianao manao fenianana eo anatrehany Jesosy fa manao bokana kilemaina dia tsy hiala aminao fotoana fohy fotsiny dada sarak'izay fa lehilahy tsy vanina namadika an Jesosy samy mieritreritra iraka taminay tsy laza ny anarany iraka teo aloha fombako mihitsy no mitondra ny iraka mandeha mitsangatsangana ny 10 pointy zay dia samy maka bengalo tsirairay avy tondra vady izy dia mpivady izy any raid izy dia any izy dia zao n'izy ho matsy ny iraka atitsika manana toerana ivavahana ary manana fotoana iresahana amin'i Jesosy samy mamaky daholo ny teny eo ampanao salamo hoe tsara ho Andriamanitra tsara ho Andriamanitra dia raha-pitsy maraina meona amin'ny dada daholo ianareo
zay rehetrarehetra nandalo tao a maraina ny andro tomany daholo mety zao amiko tenenin' Jesosy apastera ino ho amin'ny tenenana anao mahamenatra be pastera fa alolozandy hivavaka androany ohatran'izany daholo ohatran'izany daholo ohatr'izany daholo fa ranomaso zany ny anankiray taminay zao ny tenin' Jesosy tamiko pastera ianao ny amadika bozy izy ino aty ataonao devoly zany dada ay efa nivavaka ny atsika fa Jesosy nibitsibitsika aminao e tsy sahany devoly tsony zany ny miresaka aminao laingy zany dada tsisy zany izy nanao teny marary indrindra tamiko aloha nisarahana efa samy pastera zao tsika dada fanao iala am'izay bon tsy niteny a reny ny fisarahana ny fiafarany tsy manana anjara amiko Jesosy vita izay naleny rehetra tsy mety nataony rehetra tsisy vanina ny asa natao potika mitovy amin'ny mpangataka sisan'ny fiafarany sao verino fa misangy Jesosy ny anio ariva mihitsy a mangataka izany aminao saia miteny zavy Jesosy namadika anao izy eny tsy teny mafy anao e voalaza anao anaka mafy be mihainao an'izany raha alina ihany dia mandoale mba ho sasany Jesosy ny fahotanao rehetra ira fa 7:700 malemy a Jesosy tena malemy ka mitaraina aminao avitseny aiko mpanota Jesosy tsy mandà mihitsy a Jesosy fa mpanota mamelany fahotako lehibe io lehibe io ny resany aminao raha alina ary ifonako aminao ny foko Jesosy tsy madio tsony e manohatra anao foana diovy a Jesosy maloto mpipetrana iantsika mieritreritra an'izany ndiny voalohany ndiny faharoa fahaefatra ary fahadimy tahaka tsy mandà Jesosy
reto pomamena nifa otako lehibe menatra tena menatra fa ianao raha malalatra anay ihany tsy mba mivatravalatra ianao tsy mba manala-baraka namana ianao fa mibitsibitsika aminy mba mangaly a Jesosy misy olona tena sarotra tenena ny Jesosy tsy miaino anay izy misy mpivadiny zany any mitomany mitratratratra mandoanika mba io vadiny fa vao maika rokanika no valany zany tsisy miaino naina mbola olombelona Jesosy fa ianao no angatao hibitsibitsikany alohanna Jesosy mimafa mbola tia ny olombelona ianao na dia mpamonta ratsy indrindra vonjeo Jesosy so tsy manananjara aminao izy ao no maditra rehetra misotro toka sy fokarogody fokasiara minambaraky izy aloha tsy miteny aminy na mpiandry na iraka ray volana ihany dia miverika andray tsy misy maharesy lahatra Jesosy anjana hatramin'nyvady aman-janany tsy lenakamina lamitoka avokoa sy ny sigara sy ny rongody baraky ny vola ohatra bitsibitsy Jesosy bitsibitsy fa miteninao maranitra mihoatra no ny sambatra roamelona anapatapaka ny jioka ny satana izay mamatotra azy eo
ngataka fonana aminao azy satria misy tsy azaka Jesosy, misy tsy azaka tahaka ny Petera mihitsy eo. Fa ianao no miteny zany rehefa tsy alaraka ny teniko anao tsy manana anjalaka. Fa andaky izy Jesosy, andaky izy, tena andaky izy. Ary manatena zahay fa iseona tena iova dia tena iova tokoa amin'izao andro Paska izao. Sotra Jesosy, sotra Jesosy. Ary rehefa hitanao fa manaiky izy, mandohanika izy, mifono aminao izy, atsolo ny tananao Jesosy. Rena tsy mba miavona amitoy ianao, izay rehetra manatona anao tsy mba ho lavina mihitsy. Dia hita olo vaovao, olo vaovao, araka ny teninao hoe lasa ny zavatra taloha rehetra, atoloy ny fahotana, fa olona vaovao lazo. Iravoravo eny izay amin'ny andro Paska, araka ny teny mpanao salamo hoe sambatra ny olona izay hovelan'io sy hosarina ny fahotana, sambatra ny olona izay tsy maintsy eo rehefa ary tsy misy firana amin'ny fananany. Amen. Mihinana Andriamanitra Kristy nanao anaty sy natary aho, ary mihinana Jesosy Kristy sanadray tondra ny tompitsika, izay tolotolona tamin'ny fanahy masina, nateraka ny fifitsiny, nitsara napakotokolava, nombonana tamin'ny azo fijaliana, maty analevo, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny tamin'ny andro fahatelo, niaraka manendavitra, mipetraka eo amin'Andriamanitra Kristy, avy any eviny tsara mitoerana sy ny maty, mino ny fanahy masinao, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, finombonana ny olona masina, ny fameran-keloka, fizakana tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Jesosy sakaizana, Jesosy ana, sady tsy mahafoy sady tsy mahafoy, Jesosy ana. Raha ny olona mety mandao tokony zany amin'ny anarana Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Petraka isika. Raha pitso lakamisy intelo ny fotoam-pavahana, ny amin'ny sivy, ny amin'ny roa ary ny amin'ny enina ariva. Anjara n'isa tokantrano fampizara mba hisy olona foana ao tokantrano. Ny zoma ny tena miangavy mihitsy ampanajana fa Jesosy Kristy ny anomboka tamin'ny ray alina nivoaka nitsaraina ny kapohana ndaolana ambanin'ny tendany nandritra ny adiny ray dia navoaka izy
natao fiomezana ho ny soratra masina ka ny angaviako indrindra mba hahatongavan'ny ankizy fa raha tsy diso sasa mbola tsy vakansa ny ankizy efa vakansa ny ankizy amin'izay lazao ny ankizy fa navoaka teo tokotany Jesosy amin'ny ray alina dia volana ny andro tamin'izany izany mahatonga ny tsy maintsy dia volana be ny andro Paska fatoran'ny ankizy amin'ny tady ny tanan'i Jesosy ankizy maro be ane zany ohatran'ny ankizy en récréation reny miaraka miorakoraka be mihitsy dia ny sasany misotona amin'ny tanany ankavanana ny sasany misotona amin'ny tanany ankavia dia miazakazaka mafy ary mason'i Jesosy ny tapenana ohatran'ny raosy jamba ireny midona amin'ny poto Jesosy niodikodina mihitsy ankizy no mikakakaka me ora ankizy lazao le ankizy mba hisy hivavaka eto tena na Jodasy mihitsy ary nampalahelo an'i Jesosy nataon'ny ankizy rehetra dia isy ankizy hivavaka amin'izany ny lehibe koa nahita an'izany dia manana ohatry ny ankizy tapenany ihany no mason'i Jesosy nahodikodyna ohatra mitandrimo amin'izay efa fanina felany tamaina amin'izay dia niajera raha-paminany elahy teneno izy aminainy namely tamaina ny lahy fa tsy namaly Jesosy mba isy lehibe hifona amin'i Jesosy eto lehilahy lehibe Jodasy daholo izany rehetrarehetra izany ary ny vehivavy anie lazaiko anareo tsy misy dikan'izany vehivavy izany tamin'ny andron'ny Jiosy ary zareo silamo mbola manatanteraka izany ankehitriny vehivavy no mantsy tsy mitovy amin'ny olo lehilahy izay ny sairanan'Andriamanitra nakany fotaka dia nasiany maso nasiany vava nasiany sofina nasiany loha nasiany tongotra nasiany vatana nasiana fofinaina izany hoe ny sairanana ny lehilahy olo masina io hatramin'ny finoana Jiosy hatramin'izao fotoan'izao reo no mahita anankiray maty ao amin'ny silamo ane anakavana silamo izay olo masina izany raha ny Ambohimanga kely ny lohan'ny embouteillage ny indisy ny karavanina mitondra ny razana ny rambony mbola tiaka Analakely lehilahy amina rivony dia andevina azy satria olo masina ny lehilahy fa ny vehivavy ambonambopotaka kokoana so mbola misy ambokambona izay natonga ny vehivavy kelikely daholo kely noho ny lehilahy malemy noho ny lehilahy tsy ampiery natao anampin'ny lehilahy fotsiny tsy mahazo miangony reny raha misy maty amin'ireny izy menakavy miazakazaka mivoaka na mitsambikina baravarakely na miazakazaka any amin'izay misy varavarana lehibe dia hidinao le maty tsisy miverina izy menakavy afaka ny 2 andro 3 andro 4 andro misy lalimanga be dehibe miditra ao an-trano vao mahafantatra ny samy vehivavy hoe misy vehivavy maty ato dia izay vehivavy vitsivitsy io mamono azy amin'ny lamba
tsy entina amin'ny fiarakodia mbola tsisy fiarakodia tamin'izany, tsy entina amin'ny sarety, tsy entina amin'ny soavaly, fa entina amin'ny borety hazo. Ny tanam-behivavy sy angady no mitady tany-bomanga malemilemy. Zara raha misy atsasametatra dia vizaka daholo ny sandry ny vehivavy, ao ny akodiany maty dia totofana. Eniny elika io, ifofony io, tsy gagy ianao Jiosy. Misy fearea taritaritin'ny elika, misy fe ilany makarea, misy sandry ilany, taritaritin'ny elika raka ny tanàna ny fatin'ilay olona, satria vehivavy tsy makany an-danitra. Izay fomba jiso izay mihitsy anefa no ny potehany Jesosy. Nazerany daholo tao amin'ny tempolo tany Jerosalema, mpanakalo vola rehetra, ny mpivarotra voromalala rehetra, zay rehetra trano koza ataonareo fivarotana, fiorenin-jolahy, karavasiny amin'izay ny olona rehetra foana tao am-piangonana. Zay ny nampidirany ny vehivavy rehetra sy ny ankizy, ary nylazany Jesosy fa na dia ny mpivarotena amin'ireo aza miloa lalana anareo rehetra lehilahy reo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mahazo meditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny vehivavy sy ny ankizy ho Jesosy mba mite hafa ho an'i Jesosy nareo fa tamin'iny alina iny tsy nahita vehivavy ianao amin'ny ray alina amin'ny roa alina ka nanatrika an'i Jesosy. Ny vehivavy ilay tiany indrindra na ny ahoan'ny finoany fitiavany nampiakarina ny an-danitra rehefa ratra izay nanadino an'i Jesosy daholo. Dia isy vehivavy eto andohalika hivavaka, sotra topo. Maty Jesosy ambony hazo fijaliana, mingavy antsika rehetrarehetra amin'izay fotoana izay. Zoma ny amborosiny amin'ny enina, andohalika daholo sotra ny Jesosy. Fa raha tsy maty Jesosy tsy nanana anjara ho amintsika na iray aza. Anao rakitra arytsika izao izay manome mpifaliana, rakom-panonerana izay manome mpifaliana no ankasitrahana indrindra.
Misy voady vitivitsy reto ao vakitsika vetivety a atolotra ho anao Jesosy ty osombony tamin'ny nomenao androany anaovana ny asanao misaotra Jesosy a mangataka natongavany zaza izay nomenao a misaotra indrindra Jesosy malala vola 10 000 ariary a ho an'ny 4e étage 10 000 ariary atolotra ho an'ny dada misaotra Jesosy totaly 20 000 ariary misaotra Jesosy fahateraka soamatsara tsy misy fahasarotany ilova akinina aminao ny fahasalamany izy mianaka vola 10 000 ariary nofy 1000 ariary ary tsy misy soratra 20 000 ariary dia toy izay ny voady voaray teto dia mbola misy tia mifona Jesosy raha izao vao afaka mandefa voady aminao iny Jesosy sombotsombony tamin'ny vola azoko misaotra tompo dia mbola mangataka fitantanana indray ity volany ity ny fiompiana dia mba ampitomboy ny fikasanay anatanteraka ny raharahanay dia ianao no efa mandamina izany vola 20 000 ariary 10 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny mahantra ary farany ianao dada inona dada ny dikany teny tao amin'ny Isaia 16:2 teny azo tamin'ny voalohan'ny taona ilay niaraka naka teny tato am-piangonana ty zany mety menany dady ty efa tamin'ny voalohany taona zany fa be dia nao tia mampieritreritra ty mambatoa mamaky azy nanofy adada hoe fa misy fandravana be hony teto ambonin'ny tany ataon'ny rapeto be dehibe zay nampitahotra ohatran'ny bomba atomika potika ny trano rehetra kanefa lalovan'izy ireo fotsiny ny tranonay ny sakafo indray zay sy ny akonanay tamin'iny farany ambony tany any amin'ny bolidinina fotsifotsy ary hitako fa ilay tanany rapeto iray dia nanjera avion iray ka nipokatra amin'ny trano be ny anjerany ary nolazaiko ny raiky hoe hitanao ve iny kanefa ny raiky tsy tahitra tamin'izany manafatra anao ny tompo fefakaiky dia ho faty io rainao io ampibeba ho aingany izy aseovy miangony izy raha sy mpandray ampianaro katekomenina malakilakilakilaky fa izy matory io efa miandra azy ny fahafatesana dia ho any amin'ny afo be rehefa avy eo ianao nanofy an'io ny tsy maintsy miteny amin'ny dady so hoe miteny hoe za tsy mavita ajodasy anao zay fitiavan'i Jesosy nanoloran'ny aina ho antsika manolotra ny rakitra koa tsika ho fankasitrahana azy tsangantsika rehetra
Bisous Jesús io. Tega baso atsika. Sotra Jesosy. Tsy mendrika akory ho anao zany fanatitra zany Jesosy satria tsy mba lehibe tahaka ny fitiavanao anay isan'andro hatramin'ny 2 arivo taona lasa zay. Mahamenatra Jesosy. Nataonay amin'ny fonay rehetra nefa zany na kely iny na be iny. Ankasitrao Jesosy dia mba mamindra fo amin'ny tanindrazana malala anay. Sotra Jesosy. Voninahitra neo an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina Jehovah tompony maro. Petraka isika ary andre toriteny isika anoho ny hira fa 300 amin'ny boky kiratsika hoe misy ondrika very eo anefitra ao ho Jesosy. Izy reny mba mety hitady azy mba hamonjy azy dia mitenena hoe za Jesosy. Dia ny voalohany ihany tsangantsika rehetra indray. Na dia tsy dasy manindikiny azy rehetraindray tsy manadina anay. Makasitraka amin'izao herinandro masina zao. Amin'izao alarobia masina zao tonga eto amin'ity toerana ity zay. Ankehitriny andray fampahendrezana zay. Mangataka aminao zay tompo tia mpanomponao zay mitondra ny teny dia fitaovana fotsiny ihany. Fenao ny teny amin'ireto vahoakanao Jesosy malala mba handray fampahendrezana fenao avy aminao izy ireo. Ka namaro ny olona mitsangana eto amin'izao tontolo zao. Hery ny mpanomponao satria anao Jesosy miteny aminy. Ka mitenena aminy, tenena aminay favoniky zay mpanomponao. Ny anarany magandana amin'izany. Sotra Jesosy eo. Amen. Mazotoerantsika riavana. Dia ampivoanao amintsika mandrakariva ny riavana ny fahasoavana mba hampiandanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Zao tsika dia andray ny fampaherezana zay tsoahantsika avy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zany riavana. Ka dia avadio ary ny babolinao riavana. Filazantsara araky ny Matio ny toko 420 dia ny 440 ka hatramin'ny 490. Matio toko 420 dia ny 440 ka hatramin'ny 490 dia manao 5 anotra kely tsika riavana mivenany amin'ny testamenta talohany salamy voalohany. Salamy voalohany ny 9 ka hatramin'ny 4 farany. Matio toko 420 ny 440 ka hatramin'ny 490 dia manao 5 anotra kely tsika somary mitsambikina kely miverina any amin'ny salamo voalohany 9 ka hatramin'ny 4
rehefa hita ny arahantsika mamaky ny Matio toko fahaenina amby roapolo ny andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny anankiray tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe omenareo ohatrinona aho hanolorako azy aminareo ary izy nandatra sekely volafotsy 30 omena azy ary hatramin'izay no nitadiavany izay andro azony mamadika azy. Salamo voalohany ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainan'ny ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetraky ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehova no sitrany. Eny ny lalany ny saintsain'ny andro aman'alina dia tahaka ny azo ambolena morony rano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho fahelin'ny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy hajanona eo amin'ny fitsarana na amin'ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina fa fantatry Jehova ny lalan'ny marina fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa dia makany amin'ny fahaverezana. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana larobia masina androany mahatsiaro an'izany tantara zany tsika rehefa amin'ny tantaran'izany ray aman-dreny ry havana dia ny lalan'ny azo fijaliana izay ny ainan'i Jesosy. Fa eto ry havana dia Matio toko fahaenina amby roapolo ny andininy faefatra amby folo ka hatramin'ny fahaenina amby folo dia ny tantaran'ilay Jodasy ilay hamadika an'i Jesosy. Ny anankiray ozy izy tamin'ny 12 lahy atao hoe Jodasy Iskariota dia nakao amin'ny lohan'ny mpisorona. Nakao amin'ny lohan'ny mpisorona izy ity Jodasy ity andeha ninona andeha hamadika an'i Jesosy. Misy fanontaniana tiako apetraka amintsika ry havana. Inona ary ny aretina nataon'ny devoly tamin'ny Jodasy tonga azy namadika an'i Jesosy? Za moa zany marobe nareo miteny dia tsy dia hemiko sara hoe inona le izy fa tiany namanginy Jesosy ary havana. Ny aretina izay nataon'ny devoly tamin'ny Jodasy tamin'izy namadika an'i Jesosy ry havana dia ninona? Dia ny Alzheimer zany. Averiko ihany ny Alzheimer ry havana ny aretina nampiasain'ny devoly tamin'ny Jodasy satria naninona? Ny Alzheimer tompoko nanontany mpitsabo andro any ono inona ho zany ohatrany ahoana zany aretina Alzheimer zany satria izay navanginy Jesosy anahy dia nanontaniako ny mpitsaboko dia ozy izy hoe olona very tadidy zany. Ry havana ity Jodasy ity ry havana dia very tadidy mihitsy satria nahita ny fahagagana nataon'i Jesosy anio aza adinontsika zany fara naniraka ny 12 lahy Jesosy mbola tao anatiny mihitsy ity Jodasy ity. Mbola tena tao anatiny mihitsy ity Jodasy ity ary mino mihitsy fa nanao asa magaga ho an'i Jesosy ity Jodasy ity. Fa zao ny zavatra nahazo azy. Inona ny nahazo azy? Voan'ny Alzheimer izy. Satria naninona? Nanadiny hoe ny anaran'i Jesosy anie ka mahagaga ny anaran'i Jesosy anie ry havana ka mahasitrany fa adinony zany ry havana ka inona ny nataony? Lasa izy namadika an'i Jesosy. Ry havana teny aminao aza mba kristianina voan'ny Alzheimer ihany. Fa tonga lasa mpamadika an'i Jesosy ianao ry havana. Lasa mamadika amin'ny tompontsika ianao ry havana reo maninona? Reo vao tsy ampivavaka tsy ampitenin'Andriamanitra. Averiko ihany tsy ampivavaka sy tenin'Andriamanitra anie ry havana ny nahavoan'ity Jodasy ity. Ny tao an-tsain'ny Jodasy dia le mikirakira le fandehany le mikasotsoka ozy izy zareo zay fa nanadino izy fa kay miaraka amin'i Jesosy dia vavaka ny atao dia mamaky tenin'Andriamanitra. Ho antsika rehetrarehetra koa ry havana vavaka dia mamaky tenin'Andriamanitra mazoto makaty amin'ny tempolin'Andriamanitra ohatra zao tsika fa tsy ny herinandro masina ihany ianao vao hita eto amin'ity tempolin'Andriamanitra ity. Fa manjary lasa voan'ny aretin'ny fanadonoana ohatran'ny Jodasy tsika ry havana
ka manjary mamadika azy. Nisy fotoana ry havana zavatra tsaroako ty tamin'ny confinement rehefa tsy ampivavaka zay moa ny mpiandro dia hainy mpiandro tsara zany. Misy mpiandro mihina fa be dia be ny mpiandro tonga eto tsy ampivavaka zay niandro confinement 2020 amin'izany fotoana izany. Ndray andro nefa tonga ny asan'Andriamanitra nisy ny ansa naneno ny telefona andao no asan'Andriamanitra fahaleriko zavatra elaela ny confinement zay vao afaka no asan'Andriamanitra zay vao andeha no asan'Andriamanitra. Inona ozy izy nareo lasa andeha no anasan'Andriamanitra lasa tamin'izany tsisy bisy fa motony nandehanana tery andohaly tery ny tantarany seho. Inona ozy izy nareo tsy ampivavaka tamin'izay lasa tonga tany ary ny tena gravy reto mpiandro reto tsy mbo anyteny aho hoe ohatrany ahoana ny zatra hitranga ao inona ny ao fa inona moa ny ao hoe misy marary marary le sana marary eny ary ndao fa androsotsika ary manoma ohatra mivavaka kely zay teo avelany dia androso. Inona ozy izy nareo na androso zay kaka fa izary zany marary zany za zao mihevitra hoe marary zany zao matetika le manao miferinayna somary ohatra mikinaikina ohatra ny somary jereko ohatra nisy menada dia misy ray aman-dreny ramatosy ranga jereko fa iza mireto ary le marary fa iza ho le marary mipizipiseko le mpiandro fa iza ho le marary le tovavy le marary io ve marary jereko izy totra ny tsy marary fa ahoana ary iza nandroso zay ka ny andro tamin'izay ririnina dia andeha aloha nindrana WC satria mangatsika ny andro dia nitereny lasa nindrana WC ozy le tovavy mantsy anay indrana WC ngany ny alehanareo aty dia gaga be fa ahoana ary zany nampiakarany teo ambonin'le latabatra ny tongony to zay avao nitselatra ny ambavafoko demoniaky ty kay. Inona ozy izy nareo kay tao ambany taony izy tavangina whisky be zay nampiakariny avany tavangina whisky be rano ny tao anatiny na tahotra tamin'izay raha mba velesiny ty amin'ty moa zany ty lohako kely ty angamba dia inona ozy izy nareo fa vao am'veseka am'izay fa nafantatra an'izay demoniaka reto mpiandro reto koranga hoa tsy mba niteny aho hoe demoniaka neny aty ianao nefa avy niatrika confinement tsy ampivavaka ary nitenen'ny dada mihitsy moa tamin'izay fotoana izay hoe nafangarotsika amin'ny sakafo izy ny fitaovam-bavahana ary zay mihitsy ny anisan'ny nanao an'izany sady mandeha mivavaka amin'ny radio zay mahandro sakafo mikarokaroka loka sao dia may afangarotsika amin'izany le izy na afangaro ary tena nay ifonany eo amin'i Jesosy. Inona ozy izy nareo vita zay ny andao no mampanana vo nanao akanjo amin'izay ny tsotra amin'izay ary izy ty dia ahoany inona zany natongavana ty nisy seza be zay teo ampovoan'le trano no dakan'le demoniaky ndray mandeha ny paritaka efitrano ngezangeza zany miparitaka na zorony arina misy pototseza daholo fa nahitan'izay voatra nitorakovotra ary avany ty zany le tonga amin'ny fiteneny hoe tsy nahampiandry aty fa zany ozy nareo le tavangina whisky misy rano na tsipony teo amin'le rindrina kopa vo mahay mpiandro ohatra nasa nanao alosy arina amin'izay zay izy nareo lasa somary aty ary lasona somary na zalo hoe anisany tena ifonako amin'i Jesosy rehetra fa za mihitsy ny anisan'le somary nisitrika anakany amangeza arinany sasany any aloha. Inona ozy izy nareo le reny mpianakaviana mipetraka teo ambony seza nalaina ohatran'izao le seza mirafitra tsara mafy tsara eny ka olona mpanan-karena gamby ny voamboana fa nahitsy ohatra lasa planche ohatra zao le reny mpianakaviana nampalahelo any tsotra be teo ampovoatra Andriamanitra iny ty zavatra mitrangy ty le mpiandry niaraka taminay le nitondra moto izy kasika zay teo fa nodakany le demoniaka zany ny anareo hoe ozy izy le kasika nipitika angamba efa ho firy metatra le kasika raha hoentinety le kasika mbola io dia ny kiraron'le olona mbola eo
hatramin'izao souvenir ry havany ho an'izay mpiandry zay fatorakovotra mihitsy zay ry havana tamin'izany fotoana zany zay ny tenenako anareo ry havana hoe mba mitandremintsika mila ampivavaka dia mila ampitenin'Andriamanitra tsika ry havana fa manjary lasa ohatry ny Jodasy tsika mamadika azy ary ny areton'ny Jodasy io anery olona amin'izao fotoana izao be dia be no mantsatra an'izany ny nanatitra an'izay namako izay moa zany dia lasa nanatitra azy zany avy izay davina ny vavaka teto lasa zany zange zanaka mpiandry ay ve hoa ity zao ny sary Jobily 20 taona no mampiandry ny dadany ay ve inona ozy izy nareo lasa zay andeha efa ho tonga eo amin'ny zareo amin'izay ka io le trano jery ry andavarangana tratra mividy tsakiny ray zao dia ohatry ny gaga ka io aloha mety hoe samy manana ny tsakiny mantsy io ka inona ry atsaky ahoana fa nanontany moramora fa atsaky inona ho azany rysea dia ozy izy ka reo mirevy eo andavarangany reoko fa iza reo ka ry dadanay ane reo fa ngatsy Jobily 20 taona ndray ny anina maninona ozy nareo lasa mbola nirevy nisotro sy nifoka ry havana 20 taona ny nampiandry mamenatra ane zany ry havana voaninona zany voan'ny Alzheimer ane zany ry havana ary aza mba manaiky voan'izany tsika ry havana fa mila ampivavaka sy tenin'Andriamanitra fa ozy le salamo teo zao hoe ahoana ozy izy eo amin'ny 2 fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany eny ny lalan'i Jehovah ny saintsainy ny andro aman'alina misaintsaina ny andro aman'alina ny lalan'i Jehovah fa io no navoan'ny Jodasy ry havana ny natonga azy namadika an'i Jesosy tsy ny saintsaina ny lalan'i Jesosy mihitsy izy tsy mba ny saintsainy mihitsy ny zavatra nitrangaty nefa nataony hatramin'izay hoe ka izy anefa navita fahagakany fa iny ny vola je 30 raha nivavaka nareo tamin'ny roa dia ozy izy le mitarika teo tsy nahazo ny ninona akory zany fa zay ny namadiany azy le rehetra teny amintsika mila ampivavaka ampitenin'Andriamanitra saintsainy mandakarivany fa lasa voan'ny manadimitsika ry havana tena voan'ny manadimitsika za ry havana fiainako dia ataoko vavaka mihitsy tena ataoko vavaka mihitsy inona ozy nareo ao anatin'ny asako mantsy mivarotra pusy ao anaty telefonitsika iny inona ozy nareo varotra n'le pusy vita le izy lasa le olona verina le olona tsy mandeha le pusy tsy mandeha ny ramose pusina sady oatra ny teziteritra le tsy mandeha ny ramose le zatra nividiko tetanao ty le izy napetra ny araka ny telefona za aloha andeha ozy izy ngamba izy tezitra ngamba mpanompon'Andriamanitra dia tsy te vazavaza dia lasa za ohatra ny nangayaky Jesosy fa ino ty ahoana zany ty niantso an'le opérateur afaka 3 andro vao mandeha le olona nefa fa tezitra zany ahoana ny ataoko amin'ity inona ozy izy nangataka tamin'i Jesosy eo le vavaka teneniko anareo vavaka Jesosy tolorosaina inona ny atao Jesosy inona ny atao ampandeha an'ity pusy ty inona ozy nareo vao niratra amin'ny masoko teo aloha teo nisy tavoangy ka za moa zany rehefa dia efa manao rahan'i Jesosy dia efa eo amin'ny tavoangy eo alohako tonga rahan'i Jesosy zany ho ity zao ny akaiky indrindretiko satria zany nalaiko le pusy navokako tanatin'ny telefonin'ny olona dia nalaiko ny rahan'i Jesosy ozy zao nareo inona nidira mivitsika amin'ny petrolina satria zany fa nosasako le pusy nosasako tamin'le rahan'i Jesosy mandeha amin'ny anaran'i Jesosy tsy dia halala fa mandeha amin'ny anaran'i Jesosy ihany ny fantako raha misy olona mahita ngamba dia ozy ny olona lasa adala ngamba le rahalahy eo fa nofafako le izy nofafako tsana za koa manana baiboly napetrako teo ambony baiboly mba hoety foana rehetra ny baiboly nametrahako tanana ampandeha ihany ty Jesosy malala tsofoka tao anatin'le telefona velomiko le telefona vavaka le fasy te Jesosy ray minitra ngamba naneno le telefona ny laharanao dia efa azo ampiasaina somatsara ka dia ngaviny ianao hanovan'ny mot de passenao ataovy mafy ny tiaka ho an'i Jesosy ry havana zany anie Jesosy atongavatsika eto ry havana mila ampivavaka tsika ry havana mila ampivavaka sy tenin'Andriamanitra
fa le olona tonga avy eo ay ty ramose mba efa nandeha ay eny ary tompoko zany ndray mbola nahazo kadò kely ay ty ary ny anao ary mbola nampindray ny volako voninahitra ho an' Jesosy amin'izany teny atsika mila mpivavaka sy tenin'Andriamanitra tsika fa inona no nataony Jodasy nivarotra an' Jesosy rehefa tsy ampivavaka sy tenin'Andriamanitra tompoko dia tonga lasa mpivarotra an' Jesosy tsika mba azo mety ho lasa kristianina mpivarotra an' Jesosy ihany fa vola 30 any ry avana nivarotany an'i Jesosy amin'izao fotoana izao ny olona be dia be no mivarotra an' Jesosy raha vao tsy dia misy vola kely ny anina dia zay aloha tsy mba handeha ho any raha vao ohatra hoe anao andeha hanao ny asan'Andriamanitra ka manahoana ny andro zay mba olona manahoana ny any ay olona tena manana katikata alaina katikata tsika alaina ay ve eny ay za anisan'ny afaka na dia tsy afaka izao ary izy olona mpivarotra an' Jesosy ry havana fa ny asan'Andriamanitra tsy mila vola zany zay no tokony ho fantatra le Jodasy hoe tsy mila vola ny manaraka an'Andriamanitra ry havana ary raha naniraka ny apôstôly 12 any Jesosy dia niteny mihitsy hoe aza mitondra ny zavatra ho aretinareo any ambalahanareo izy tsy navelan'i Jesosy nitondra zavatra mihitsy mba tsy ho tonga ohatry ny Jodasy ty ampaherezako atsika ry havana mivavà mandrakarivinareo mivavà fa io koa ry havanareo vao tsy ampivavaka sy tenin'Andriamanitra dia lasa fahazarana io ry havana lasa fahazarana io zay moa zany mpiandro dia manana lasa fahazarana inona ozy izy nareo fahazarana nisy fotoana fahazarana ny asan'Andriamanitra rehefa tsy ampivavaka sy tena satria ny anay dia mametra tanana ampandrona roana dia voly tapahanoziny lasa ohatrany hoe fahazarana finona ozy nareo raha iandro zay nandeha nanao asa tery asabotsy nameny tsy adiniko mihitsy ty ry havana fa raha maty atamin'izay angamba maty finona ozy izy nareo maty ny tahotra inona ozy izy nareo ny zava-nisy tonga atao amin'le rahalahy zany ny marary mangovotra ny masony mavomavo be voaly hoe tazovony marary zany mangovotra fa inona ary mahazo an'ity aminy fa nahery ny mpiandro zany andao hoe ahoana ny dinika beba ianao bebaka atao zao atao ny dinidinika rehetra soratana mila mpandrona roana dia voly ao anatin'ny 3 andro na lefa niasa ry havana na ndroanay dia voly dia avy eo nampandronay may amin'ny anaran'i Jesosy may ny dia voly inona ozy izy nareo vita ny andro voalohany voataverina teo amin'ny mofandrina le mara vao may grave nazo maty ozy izy le natahotra tamin'izay ho marina tsy afabaraky eto tsika ko faty eto ty olona iasany tika iny amin'izay zay namerina dinika amin'ny andro faharoa afahoany inona mihitsy zany hoe tsy mahasitranao ty tokony efa sitrany ianao tokony efa azoazo ny aretinao nanao dinika ihany dia inona ozy izy nareo nampandrona indray ny amin'ny fandro faharoa lasa indray ny fampandrona nametraha-tanana androana dia voly vao maipira noho ny tamimaly zany angamba ho ale mialaina ozy izy efa mikoakoaka le olona natahotra tamin'izay Jesosy maty ty olona ty inona ozy izy nareo aza mba mandeha amin'ny fahazarana ry havana mila mpivavaka tsika mba tsy handeha amin'ny fahazarana ndao tsika hivavaka ndao fandinika zay mpiandro ndao tsika hivavaka hitoraka amin'i Jesosy ndao inona ozy izy nareo zay vao namangy Jesosy hoe mandeha amin'ny fahazarana nareo efa nampianatra foa ny dadarandrena atoandro ry havana isan'andro amin'ny fianaran'ny mpiandro sy ny mpiomana hoe antanio an' Jesosy ho mahazo an'io marary io zay nefa nandeha fahazarana nampandro nametra tanana tsy sitrana amin'ny marary vokatry n'inona vokatry ny fahazarana fotsiny tsy ampivavaka tsy ampitenin'Andriamanitra inona ozy izy nareo na nytany an' Jesosy inona ny mahazo an'ity marary ty ny alina n'iny vao namangy Jesosy hoe nampiseho an'lendriky le vandy amin'ny malahelo be maraina zay tsy andronay zay nionana tonga dia andao ataony asa zao ny zava-misy kay malahelo ny vadiny io nataon'io zay kay tsy mahasitrana azy sotra ny Jesosy tsika ndao na nytanina tokoa le vadiny onao madamo manana alahelo amin'ity vadinao ty ianao
ny aloha dia be dia be mihitsy ny alaheloko amin'io fa dia nangina tsy niteny mihitsy ahy fa or madama dia nandritran'izay roandro zay ve anao dia tsy mba niteny taminay mihitsy hoe misy an'izao sy zao any inona ozy izy nareo ny tany sainy teo io mandeha miasa any io mitondra mpanampy any io aveo ny mpanampy any io anaovany zavatra hafa ny vola ozy izy tsy hoentiny verina aty za ozy izy ohatran'izao ny zandriko ato any ny sipain'io atao trano aty zao malahelo zany rehetrarehetra zany dia niteny zay tamin'ilay ramatoa or madama raha tsy sitra raha itianao na anana ho lasa mpanany tena dia aza mamela ny heloko ianao fa mamela ny helony fa zany alahelonao zany ny mitazona anazy anynao inona ozy izy nareo seto indray mandeha ilay ramatoa ozy le rangahy neny amin'ny fonany aneny tsy anao tsony tena tsy anao tsony aneny fa mamela ny heloko fa maty any ara va tsy mamela heloko anahy ianao inona ozy nareo sento fandohany le ramatoa sento fantelo izy eny mamela anao ary namely vao namely izy ry havana potak'izay dia nitsangana le rangahy zay nga ry havana nila nametra tanany zany hoe andeha hampandona sy ny ana sy fa dia o zay tena sitrana fa sitrana ve anao tena sitrana vao vita le izy nametrahana fanamasina mba indry amin'izay ianao raha misea nametrahana fanamasina izany ry havana ny tenenao ka tsika mila mpivavaka sy tenin'Andriamanitra fa manjary lasa mivadika amin'i Jesosy tsika lasa manao fahazarantsika tantara ray ny amaranako azy ry havana tantara kely anankiray ohatra ny nampimety kanefa ny dia ty tantara ty ry havana dia mampieritreritra atsika narary ny ty mpanan-karena anankiray narary mpanan-karena mpanefoefo zany marary anisy marary ao am-pandriana natsoina zany le mpitondra fivavahana sa mpivavaka kristianina natsoina zany le mpitondra fivavahana tonga le mpitondra fivavahana io izy efa marary izy efa marary be iarainy anontaniany mpitondra fivavahana anaka inona ny marary anao onoary java dia tsy afaka hitondra mihitsy na dia tôbila ray amin'reto any reto any satria efa ho faty izy io tsy afaka hitondra na dia tôbila ray amin'reto avy izy dia ozy izy le mpitondra fivavahana anaka mibeba ianao mbola naveriny any ry havana nijerindra izy nahita an'le kofra be ka ao anatin'le kofra misy an'le peratra le rojo volamena le gourmety be reny ono tsy afaka hitondra ve zana dia gourmety ray fotsiny amin'ireo volamena koa reo ary ve zara maty dia ozy an'le mpitondra fivavahana hoe mibeba ho ahy ianao anaka mibeba ianao ataovy ny fibebahanao mbola nanontany any karay nijery isika nahita mbola nijery le kofra tonga saina ay moa mbola vola fotsiny ao anatin'ny kofra io ono mbo tsy afaka hitondra mihitsy ve zahay na dia kely fotsiny na dia raisakosy fotsiny amin'le volako azy dia ozy izy le sady sosotra ohatran'ny sosotra an'izay le mpitondra fivavahana anaka hoentina iza hoentina hodorana ve mampieritreritra atsika zany ry havana Jodasy ry havana tsy afaka nitondra na dia sekely anankiray tamin'ireo azy fa hoentina iza tokoa hoentina hodorana ve mahatonga sainantsika zany ry havana mampirisika atsika amin'izao herinandro masina izao aza manao toy ny Jodasy ry havana ka mamadika an' Jesosy mivarotra an' Jesosy fa meteza ry havana ohatran'reto mpianatra Jesosy sasany reto samy mba niodakondana teo an-tratran' Jesosy any ry havana fa ty Jodasy ty hafa mihitsy ny afaran'ny tantara ka mpahirezako atsika mivavaha mandrakariva kaza reraka ry havana dia ny voninahitra teo an'Andriamanitra rery any amen. Izay ary teny atsipy amin'ny manam-panahony ambava omana ampomby eritreritra
tsangantsika rehetra raisoa o tompo fa teo mpanompona raisoko ny androko kanara no foiza vavakisika misaotra Jesosy amin'ny andro androany fampieritreretana anay daholo zany hibitsibitsino anay tsirairay avy an'io alina amin'izay mety ho mampalahelo anao mba ho afaka ny alahelonao Jesosy mba tsy tenenanao tahaka an'ireo vehivavy mitazana anao fotsiny teo ambony hazo fijaliana ry Maria aza mitomany aza mitomany afa mitomaniny tenanareo mbola mibitsibitsika foana Jesosy hatrany ambony hazo fijaliana ary fantan'ny olona izay tena tiany anarina sy torono hevitra mangataka anao Jesosy hoeny amin'ny olona rehetra eny izao manana adi-piainana manana olana tsy haivahana araka ny toriteny sy ny lazaiko hatramin'ny voalohany te hibitsibitsika aminao Jesosy tsy misy mpitantana tsisy mpampahery tsy mba misy mpiresaka any an-trano any fa le fitiavanao ny angatahako Jesosy mba hitsibitsika amin'ireto olona ireto amin'ny alina mangina fa le fitiavanao hatramin'izay ny tiavanao anay taloha porofoy aminy mba hitany mazava ny lalakombana sy ampahery azy amin'izao andro Paska izao tongavany amin'ny dabilio rehetra ary anao Jesosy azafady indrindra te hitany ila kely te hibitsibitsika aminao dia mba hibitsibitsio izy raha alina Jesosy ina ny tianao hataoko aminao dia ianao ny vavaka i Jesosy sotra Jesosy voarainao zany vavaka zany ary manatena dia manatena Jesosy fa le fitiavanao anteferanao androany ary mba hiresanao aminay tsirairay avy zany mariky ny fifalianay derana ianao amin'ny andro Paska fa velona tokoa ny tomponay ety aminay foana mba resaka aminay foana ary mampahery anay mangataka izany ny mpanomponao Jesosy ary mbola mpanomponao izay amin'ny andro rehetra iainanay dia miaraka mangataka aminao izay Jesosy mangataka tsy manao amboletra fa mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy misaotra Jesosy rainay izay ny an-danitra ho masinanay ny anaranao ho tonga ny fanjakanao oezitraponao dia tiantanaka ny an-danitra ary mamelona
raisiny tsodrano. Ho Jehova tompony maro aminao. Reko ny fitarainanao. Hitako koa fampahoriana ataony mpampiasanao anao. Hitako koa ny lalana ombanao. Fa miteny aminao aza matahotra. Zaho ane mombanao e. Iresaka aminao satria tiako ianao. Sotra Tompo, anao ny dera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mitomoeraty anatiny fona voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro. Endrika voninahitra rehetra. Isan'ny mahiresaka. Eny tompoko zafaty kely nisy fanamarina kely tia nisy nanome voady dia tsy misy anarana tsisy ninina tsy misy soratra amin'le voady. Tompotsika no ny otako sy no ny otanao, nanolo tena izy no ny eloko sy ny elokao teo amin'ny tanànan'ilay Kalvari. Nampizalinany tompotsika no ny otako sy no ny otanao, nanolo tena izy no ny eloko sy ny elokao teo amin'ny tanànan'ilay Kalvari. Nefaluni fitiavany antsika no nanolorany ny tenany maty izy dia nitsangano mpandresindray. Na 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 na. Tokony alamratsy amizay isika fa mbola maro anefireo tsy ninony tono, nefa be fitiavany sady tiany izao tontolo izao be fiantra ary be vonina
esona nampijaliana ny falony fitiavany antsika no nanolorany ny tenany maty izy teny tsanga no mpandresindra ny tsara izy mitondra fahozina novonona sy no esona nampijaliana ny falony fitiavany antsika no nanolorany ny tenany maty izy teny tsanga no mpandresindra